Salam daholo. Swadinuju, atramizao, yadwirai, faunahitako anao, mifampijeri, gaga, izao sy anao, dia nitoetra tato an-tsaiko, iendrikao, isaina zava-maro, nieritrerito, na minavina nihiray akany aminao, tamizay tsapako fa tiako ianao, tiako niotra ny fity no heverinao, fa miratry zay miatre maty modahatre, iraso no ny mety tao akoho, voasoratra izay zao fiainantsika izao, didy zay arahanatry izao, Swadinuju, atramizao, nyandro iray faunahitako anao, mifampijery, gaga, izao sy anao, dia nitoetra tato an-tsaiko, iendrikao, isaina zava-maro, nieritrerito, na minavina nihiray akany aminao, tamizay tsapako fa tiako ianao, tiako niotra ny fity no heverinao. Oui, c'est les voisins, c'est pour savoir si tout se passe bien. Ja. Fanimeravantsika rehetra amin'izany iraninga zero marandry zany. Ny androntsika ny titre. Lorsqu'on crée son entreprise, il faut... Ny androntsika ny titre ny lohatenin'le hira ary ny androntsika io moa rehefa mivoaka izay fitenenan'izay, rehefa firenena ny resaka fa bon tsy mety avily afaka netitiko andraso aloha. Azafady hoe misy mandefa message maika io.
Rehefa mivoaka zay le fitenenana zay hoe siramamy zafady. Voaka zay fitenenana zay hoe ny androntsika dia matetika souvenir na zavatra tsara no resahana eo. Tamin'ny andronay izao, ary eny fa na any amin'ny resaka psychologie sociale zany en majorité dia le passé est toujours meilleur, le présent est pire et le futur est incertain. Eno tsara tena resaka psychologie sociale io na ohatra raha hoe ianao fotsiny raha de manière générale zany le passé est toujours meilleur, le présent pire et le futur incertain. Zay zany le izy. Ary izay zavatra no hidirantsika am'ty rany antsaly ty hoe somambisamby de notsika le izy aloha aveo dia mety nenao tompoko no aivany aminao any fa andraso aloha regleko kely any hoe raha ohatra ka zay angambany zay ny avaty amiko ka raha mety dia voarainao zany. Zay le izy ndao ara somambisamby hoy ny antsaly.
Ani masonene ka masompolo mahina. Ani ny fitsitsinene ka tsy azo narivo. Andesika mody liseke. Arriva nia. Ie, sy mampisamby ny lohatenin'izay hira izay ary tsara ihany mamerina ny hira ohatran'izany satria izany te mampieno anao resaka direct mba tsy ho diso information ianao. Alefaso adinao na alefaso messenger fa azoko raisina zao de hitako fa ny olana fotsiny mbola manao émission io de zay ny olana. Fa samba manaraka ny fanehoan-kevitra. Oui, Afrique natale zao le fandaharantsika androany mety mizara roa fa mifanaraka ihany mifameno ary mba miangavy anareo hijanona hatramin'ny farany satria andefa hira zany izy normalement tokony interdit ny andefasako azy eto satria YouTube manao YouTube ihany koa tsika ato ambadika ato de mety hiteniny YouTube hoe farany io miandry anao Stéphane na ahoana na raikitra ve sa tsy raikitra misy mandehandeha any mahasoa antsika menakavy dia hatramin'ny farany zany. Ny lohakevitrintsika androany dia anankiray ihany hoe il y a trop de paramètres inconnus pour qu'on puisse envisager le futur proche. Be loatra ny zavatra tsy mazava na tsy fantatra amin'izao fotoana izao ka ahafahana mandinika sy ny mieritreritra ny ho avy eo amin'ny anivon'ny vahoaka, eo anivon'ny fiarahamonina. Zay Andriamatoa Nataly izy teo sa iza anaranao teo tompoko no lohatenintsika androany. Falohan'ny hidirana an'izany aloha de hiditra ato amin'le hoe naninona nifidy an'le hoe hira sy mampisamby harivariva teo tsika. Zay mahatonga an'le izy hoe mifampitohy le africanantale, mifampitohy le frappe-crâne sy ny FDB ho resahantsika androany. Sy mampisambo ny Antsaly. Andefa tenin'ny pasteur Andriamanjato raha olona akaiky moa atoroko antsika malagasy satria farafahakeliny raha tamin'ny fiainako Njato no niresaka fampiresaka irery tamin'izany olon-dehibe manan-kaja izany dia kely. Ary misy rahalahiko zay zokibeako zay tena hoe anisan'ny zany tsy mamenatra no miteny hoe lazaiko anareo mihitsy fanasana tria raha hoe ary heureusement moa Hendry tsy manana maha-izy azy ny taranany. Fanasana tria raha hoe misy zavatra tsy mety ataon'ny taranaky pasteur sy ramatoa Bao Andriamanjato de jamais andeha hiteny an'izay publiquement fa tsy maintsy reglena au niveau an'ny firalahiana
sy ny fifandraisana izany. So fa nga hoe mety tsy handray ny asana, mety tsy handray ny aina, mety tsy handray zay mety ho atsoka. Fa ananako estime loatra noho ny fahendrena sy ny anatra, ny fitaizana. Za tsy miteny hoe nitaizany tao tokantranony a, fa isaky ny miaona am'zany pasteur Andriamanjato zany dia tsy maintsy misy anatra sy fitaizana omeny anao. Ary io tsy mihoatra ny 3 minitra 5 minitra rahabe indrindra. Pasteur Andriamanjato raha mandray anao hoe am'fito sasany maraina, de raisiny voalohany ianao zay ary olona estimeny no raisiny voalohany zany ary am'fito sasany maraina. Anetrahany io. Io varavaran'io tompoko ifampizarako aminareo. Inona ny idiran'izany am'le somampisamby rehefa avy eo? Mba ahafahanareo malala hoe tsy misy ny somampisamby ohatran'ny hoe arivariva amin'ny fiainan'ny olona hoe mendrim-piderana, manam-boninahitra ary manana ny maha-izy azy. Na ianao faran'izay fatinalika, na ianao olona omen'olona voninahitra fa tsy mihoso tena, na ianao no manome voninahitra ny tenanao takany am'izao fotoana izao dia ny mizesta eran'ny tanàna. Io varavarana io fotoana amin'ny fito sasany io de tena amin'ny fito sasany pile misokatra ny varavarana, tsy latsaka 2 minitra na mihoatra 2 minitra io varavarana io misokatra. Ary io olona mipotra vao ambadika io varavarana io, izy mihitsy ny manokatra azy. Tsy olona manao peignoir na olona manao survêtement, fa efa olona manao costard, cravatte, lucide tsara ary disponible, disposé miaino anao. Ary tonga de henony eo ihany ny valiteny na eny na tsia, fa tsisy hoe hodiniana no momba an'izany, fa tonga de hoe zao ny fanalahidin'izany, izao no vahaolana an'izany, atsovy anina na atsoky anina zao de zao, makanesy ianao any. Meko ohatra anankiray nareo, nitaraina fa nisy fifanarahana ara-barotra izay nataoko. Nisy appel d'offre io, nisy inona isan-karazany de azoko. Nahodikodina rangaha zay le izy tao amin'ny Siramà tao, tamin'ny andron'ny hery velona io. Tonga nitaraina tany amin'ny pasteur Andriamanjato tompoko Richard. Mampalahelo zany izy ary tsy mety kosa zany. Io zavatra io amina miliara maromaro. Jamais pasteur niteny hoe ohatrinona nomenao anahako am'izany. Jamais tompoko. Tsy tena, ary tena ho zaho hoe tena janaka olombelona. Zao ozy izy, mbola ministra, mbola velona ny ray aman-dreny Gédéon. Ministra izy tamin'izany. Teo amin'ny masoko no natsony, non, efa lasa fa ozy hoe aza matahotra anao,
Fa zao maraina zao ihany, de reo aujourd'hui zany problème zany, arisy antso ianao. Akory ny atairako amin'ny 10 mahery, 10 miantso aho ny ministra Gédéon Rajongosona. Zandry ozy, zanak'Andriana ozy, avy zandry aty. Efa voaroaka ozy ny directeur amin'ny Sirama, fandany zandry makany. Fa lazaiko anareo fa zanak'any Sirama ireny nangovotra ary natahotra sao mifanena am'le olona fa rapidra be ny décision. Zavatra tsy azo atao mihitsy zany hoy pasteur amin'ny fitondrana ny raharaha mpanjakana. Tsy afaky ny andefitra am'izany meo anaty olo ny dossier ozy izy. Ka teny efa niomana. Zany fampianarana amin'ny tanora am'izao fotoana zao. Daholo zany hoe ianao raha de anatin'olo zany tonga de efa atao vonona ny dossier. Tonga miko azy ny dossier, jereny teo, même pas 2 minutes tonga de hitany hoe basa akory zalahy zany. Amin'ny 10 voaroaka le raha namana. Ka raha sy tiako tenena am'izany de zao. Somamby samby ny fomba nitondrana ny firenena. Ary zay no anisan'ny tena hoe nasarotiny antony olon-dehibe taka antony hoe pasteur Andriamanjary tony, Rimonja John, ray aman-dreny daholo zany. Somamby samby ny fomba nitondrana ny firenena. Efa hita fa olona tsy tokony ho eo amin'ny toerana, olona tokony asorina, olona tokony alana, olona ao anatin'ny détournement maromaro, efa misy scandale maromaro. Na hatramin'izao na omaly mbola misy zany zavatra zany. Tiako tenenina amintsika rehetra de zao hoe tsy niova ane Madagasikara. Le passé est toujours meilleur, le présent pire, le futur incertain. Tena ataoko hoe mifandray le kapitandroka sy le thème atsika renantal, afrikanantal. Somamby samby. Marina fa oinga Machiavel hoe en politique, il n'y a pas de, il n'y a point de meilleur. Il n'y a que le moindre mal. Zany hoe karazana consensus zay. Karazana hoe io ny marimaritra iraisana. Marina zay fa ny fomba hitondrana ny raharaha. Rehefa tapaka hoe eto ny marimaritra iraisana. Ka tsy mifanojo amin'io. De tonga de tokony sahody. Tonga de sahody ary tsy ao anatiny ny appareil d'État akory. Ny firenena mandroso rehetra de niditra tao anatin'izany. Misy marimaritra iraisana, ezahana mba tsy ho maro no potika ao anatin'le fanapahan-kevitra satria vitsy ao anatin'ny fitondrana firenena no ahafahana manana fanapahan-kevitra zany hoe afa-po daholo ny rehetrarehetra. Fa ny tena fanapahan-kevitra tsara de izay ny tena hoe idéal, afa-po daholo ny rehetrarehetra. Kanefa ny tsy misy zay eo amin'ny fitondrana ny firenena fa tsy maintsy misy foana voadona. Zay no nahatonga ny hoe mesure d'accompagnement tamin'ny nataon'ny Banque mondiale, alefasony tsakipopy, alefasony vasitsinjo sy ny karazany zany. De eo no hoe tia rehefa marimaritra iraisana. De misy olona tonga ao anatin'le marimaritra iraisana, angalatra fotsiny ny ataony eo, anodina fotsiny ny ataony eo. Non, iny miala marimaritra iraisana anankiray zany ianao, de miditra marimaritra iraisana anankiray faharoa. De normal be raha tsika am'izao fotoana zao, niaina tamin'ny laisser-aller, nijerena fotsiny zavatra mitranga, no à la limite raha hoe tena nakipy mihitsy ny maso fa hoe
zanaky anina io, akamatsika io, namatsika io. Alefasany amin'ny ambasady ery rangaly eria, na ataovy mitsoka rangaly eria, na asorotsy minisitra izy fa ataovy conseiller, na directeur général aty amin'ny présidence aty. Ilaitsika rangaly olona mpangalatra be efa nitsoka iny apodio izy Antany ianao mitsoka fa ho samborona. Ny alabotsy no ezahana samborona ao amin'le firenena, fa tsy mpangalatra ambony latabatra. Araky ny lazaiko foana hoe tapitapika eo ao anatin'ny 10 taona, mahavidy hatramin'ny aeroplanina le olona de 2009 à 2022. Aeroplanina tsy tanono, mahavidy villa, mahavidy immeuble aty a Frantsa, any a Hong Kong, any a Singapour. Malasa sainy zany. Ve de inona loatra? Nefa ny tena secteur tiako ampitaina amintsika zany tompoko, ny secteur tena mampanankarena de tsisy afatsy ny secteur tertiaire. Amin'ny resaka administration, ny industrie afaka amin'ny secondaire zany, afaka miproduire maninona fa raha tsisy ny gestion, raha tsisy ny banky tsy miaingy reny. Ny banky tsy manao ninona akory feo ambony latabatra, ianao miasa mafy mitotototo ary à gauche à droite, izy no mibloky, rehefa tsy tiany hiaingy io de tsy miaingy. Dikan'izany ny olona atao hoe manan-karena de olona manana banky. Fa tsy ny olona ao anatin'ny spéculation no possible hanan-karena tapoka, tsy tanono ao anatin'ny 10 taona. Tsy possible zany. Tena tsy possible zany. Ohatran'ny hoe Facebook io, tsy spéculation io. Eo ambonin'ny ordinateur fotsiny. Io misy compte anankiray misokatra indray, vola io. Ito misy compte anankiray indray, vola io. Ohatran'ny plateforme amin'ny Uber sy ny karazany. Ty misy prestataire anankiray maka licence anao BTC, vola io. Zay. Ohatran'ny Amazon, manana magasin izy fa ao anaty entrepôt, de ao amin'ny ordinateur izy no mijery azy, de machine maka letana, de à une échelle vraiment planétaire. Spéculation zay, fefa mifandray, zany hoe hybride izy. Ato amin'ny forme spéculation, satria mividy ianao de maka tombony izy. Fa ato amin'ny fond, efa mifandray amin'ny ato amin'le secteur tertiaire, zany hoe misy intérêt au passage, de non seulement au niveau an'izay, fa ao anatin'izay koa ny transport amin'ny livrena hitondrananao. Zany hoe dans les 2 cas zany ianao spéculer foana de mandoha vola ao anaty. Fa raha pour le cas de Madagascar spécifiquement, miimporter tomobile ianao, zay ny asanao, mivarotra vanille ianao, zay no ataonao, hôtely no sokafanao, mpivarotra tsy fantatro, raha ohatra isika menakavy mifampiresaka hoe iza ny milliardaire voalohany indrindra ary tena mpanankarena indrindra ao Madagasikara ka miteny hoe ny fianakaviana Ramanandriabe de manaiky satria efa miditra any amin'ny 2e génération reo. Fa ny karana koa efa miditra any amin'ny 3e génération, ry Asinaine sy sisy teo Asinaine de adiniko le anaran'le rahalahy. Ny groupe action zany. Ny tsy fantatritsika efa any amin'ny 3e génération reo. Fa ny
alohan'izay ny parallèle amin'izay zay ao anatin'ny spéculation tapitapika eo multimilliardaire et non seulement hoe malgasy fa planétaire aora somambisamby nitondrana an'le firenena satria tsy misy mifanapahan-kevitra entitra ary ahoana moa tsy raha jabalika ahoana moa nisy ny mifanapahan-kevitra entitra nefa le olona mitondra ary somambisamby ihany koa ka tehanao ny tsara izy no tafiditra ao anatina magoy ihany koa. Ity tenin'ny pasteur Andriamandrako ity dia tamin'ny conférence des églises de toute l'Afrique de hoenotsika ary misy azo raisina le zavatra teneniny satria hoe ao anatin'ny misy parallèle ny fiangonana sy ny fanjakana ao anatin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny dia voalohany ny fifankazahoana. Ny fifankazahoana tsy vitany hoe mifankatia fotsiny fa raha tsy azonao ny zavatra tian'le ray ampitaina aminao fa manao zavatra vilany ianao de tsy andeha am'izay laoniny le fomba fitondrana fifampitondrana. L'année 2013, l'année 2013, nous avions quand même la vision de la célébration du 50e anniversaire de notre conférence. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient réalisées pendant tous ces 50 ans? Évidemment, il y en avait beaucoup. D'abord, les indépendances qu'il y avait dans nos pays. Mais de l'autre côté, il y avait aussi la progression de l'œcuménisme au niveau des églises. Il y avait des contacts, il y avait des échanges, il y avait des constructions qu'on essayait de faire vivre dans tel ou tel pays en ce qui concerne la foi. Et dans ces conditions-là, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y avait rien qui s'était fait. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées, mais ces choses-là n'avaient pas toujours répondu à ce que nous voulions que cela soit dans nos différents pays et aussi dans nos différentes églises. Ny mitondra firenena mila fanetretena ary eo manko le exercice de style miteny foana zany hoe rehefa mba diso mahaiza mialatsiny de mialatsiny ataoko fa diso fa misy forme be de be io izy eto de miteny hoe be de be ozy izy ny zavatra natao fa izao ozy izy tsy afaka miteny tsika ozy izy hoe tsisy zavatra natao. Ces conditions-là, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y avait rien qui s'était fait. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées, mais ces choses-là n'avaient pas toujours répondu à ce que nous voulions que cela soit dans nos différents pays et aussi dans nos différentes églises. Et nous ne pouvons pas dire zany hoe inona ny zavatra mitranga natao anatin'ny fotoana nitondrany ny ainany tamin'ny politika tamin'izany andro zany ary zay mbola mitohy am'izao fotoana zao de ny hoe mahavita totobato ry zalahy, mahavita lalana pavé ry zalahy, mahavita pont ry zalahy, mahavita lalana ry zalahy, mahavita sekoly ry zalahy, izay no nanao an'io izy. Izay no nanao an'io. C'est-à-dire zany ao anatin'izay zavatra a misy rahalahiko zay manko sarotiny amin'ny Moscou any. Mifangaro le
notion d'État. S'il y a personnalisation en l'État. L'État doit être, sinon doit avoir un statut inviolable. Tsy azonao usurpena ny rôle na travestisena ny statut amin'ny État. Matoa vita io lalan'io dia ny État no s'engager ny souscrire dette izay ny vahoaka no andoha azy fa ianao mitondra no miexécuter an'io. Donc ianao zany usurpenao, travestisenao les rôles sy les missions an'le État sy le chef d'État mihitsy. Hoe enao lasa enao. Azafady a, tsy Andry Rajoelina rery no nanao an'izany a. Fa maromaro ny filoham-pirenena nanao an'izany, nanomboka hatrany amin'ny andro ny ainan'ny zany atao hoe pasteur Andriamandraki zany. Fa eto dia tifitra, zay manko le izy hoe mahafinaritra ny mihaino miresaka amin'izany olon-dehibe zany. Fa à condition à la hauteur ianao amin'le misaina hoe faty zany. Any amin'ny fiangonana le resaka miainga fa mihaino azy ianao zany hoe atoroko anareo tsy dia misy tsy manko ny olo loatra an'izany amin'izao fotoana izao. Mba manatona ihany amin'ireny Gédéon Johnson ireny na dia efa antitra ary izy a, manana lesona be dia be zaraina amintsika tanora reny. Mba manatona ihany resah amin'ireny hoe Norbert Lala Ratsirahonan'ireny, na dia tsy tianareo ary ireny, na dia tsy tiako ary ireny, manana zaraina be dia be amintsika ireny. Aza atao hoe mbola lavitra ny expérience anareo tanora raha miohatra amin'ny zavatra fantatra ireny. Ajao ireny olon-dehibe ireny. Ino ny zavatra teneniny dia raisy lesona. Hoe ino tsara ane le style tena ozy ianao tena dady zany. Efa tamin'izany le olona niteneny zany fa mbola misy zany eto amin'izao. Et dans ces conditions-là, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y avait rien qui s'était fait. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Mais ces choses-là n'avaient pas toujours répondu à ce que nous voulions que cela soit dans nos différents pays et aussi dans nos différentes églises. Nataontsika ozy izy. Fa tsy vita araky ny tokony ny eritreretana. Zany hoe mireconnaître izy zany, miavouer izy hoe te tsy tratra ny tanjona. Firifiry tena manontany aho. Ampanetretena ny teneniko. Firifiry tamin'ny mpitondra malagasy no niteny hoe tsy tratra ny tanjona tao anatin'ny asa natao. Tena miteny aminareo a, eno daholo ny rehetrarehetra ary mba miangavy anareo a, enoy fa filoham-pirenena ray ihany no teny an'izay. Tao anatin'ny enimpolo taona. Filoham-pirenena ray ihany no miteny an'izay, tsy tratra ny tanjona. Anjaranareo mitady. Misy ny vita, misy ny tsy vita ozy. Tisantsika ny tenin'ny pasteur. Et actuellement, si l'on voit l'indépendance des pays, si l'on voit que nous avions vaincu l'apartheid, si l'on voit que le sud du Soudan s'était libéré, qu'il y a donc une mise en place d'un système chrétien face à un système musulman, non pas pour qu'il y ait contradiction et conflit entre eux, mais pour qu'il y ait une vie harmonieuse. Soudan s'était libéré, qu'il y a donc une mise en place d'un système chrétien face
à un système musulman, non pas pour qu'il y ait contradiction et conflit entre eux, mais pour qu'il y ait une vie harmonieuse dans les différents pays, pour qu'il n'y ait pas de guerre qui serait simplement inutile entre les différents pays, mais qu'il y ait une compréhension mutuelle entre pas pour qu'il y ait contradiction et conflit entre eux, mais pour qu'il y ait une vie harmonieuse dans les différents pays, pour qu'il n'y ait pas de guerre. Eritreretina fa efa tamin'izany taona izany pasteur no miteny hoe pour qui cela ne veut pas dire averiko dia amin'izay traduite de manière littérale Qu'il y ait contradiction et zay. Cela ne veut pas dire aussi qu'il y ait contradiction. Mais qu'est-ce qui se passe? Même à son époque. Na ny teny ary mpitandrony tony, na ny teny ary ny olon-keny hoe isika ne tsy mifanohatra e, fa mifameno e. Izay no tenin'ny zavatra tsy mety ataonareo. Dia raha mety aminareo ilay izy dia ataonareo dia raiso. Fa ny zavatra mitranga tompoko na tamin'izany na jusqu'à hatramin'izao, raha vao manohatra ianao, zao koa aloha e, lainganainga, aleoko kosa aloha zava. Ny fanoherana tompoko tsy midika hoe hopay le olona. Azafady a, hifonana kosa io zavatra io nanomboka tany amin'ny 2002 no nisy ny fanompana tamin'ny fanoherana. Gaga fotsiny ianao raha mahita an'izany hoe okay. Ave pasteur Andriamanitra manandafy an'ireny Rakotondriana. Izy moa le vonjy raitsy ny vaky iny adiniko tompoko miala tsiny a. Ianao miditra ny palais diavolo dia hiakatra amin'ny ascenseur. Ho an'izay mahay an'izany hoe makany amin'ny filoran-tsiraka izany dia mahalala an'izany e. Hiakatra hiditra amin'ny ascenseur ianao, midina ny ascenseur miaraka amin'ny nga Moïse Rakototsianaka andro rivariva satria fotoana mba ny ato amin'izany dia aleoko le amin'ny 10 alina tsy milahatra. Tsy vitako le miandry adiny iray ao, fa le dernière audience zanabahiny Marizana, iny izy telona very tsikitsiky ery, very mivoaka avy amin'ny ascenseur. Dia nefany ary amin'ny terrain ny fanoherana tena tsisy somambisamby na hoe tsisy demi-mesure, tsisy hoe arivariva, tsisy consensus. Fa noho ny intérêt suprême de la nation, na intérêt supérieur de la nation, si l'on peut dire, miaona le olona. Marijama Jérôme, eny tompo. Dia mivoaka avao le olona mitsikitsiky tsara izy, dia ohatran'izay. Tsy tokony nisy ny 10 août 90 izy iny. Tsy tokony nisy ny 2002 raha tsy ny hoe ohatra fotsiny 2002 amin'ny tsy fahaizana teny frantsay dia navadiky ny olona le zavatra pissenlit. Ohatran'ny hoe mipissé au lit zany le izy dia lasa koa le olona tsisy saina tsisy teny frantsay dia tsy mahay le teny frantsay dia tonga dia hiaditsika zany. Ny Alain Ramasson namoaka an'izany navadiny le tenin'ny filoran-tsiraka. Tiako hazavaina amintsika dia zao. Ny fanoherana tokony tsy midika hoe hopay le olona, fa misy fomba fanoherana sy fomba itenenana azy. N'empêche que tamin'izany androany efa nisy ihany koa ny fisamborana ary nahafaty an'i Ramatoa Bao Andriamanjaka ihany koa. Samy mahalala daholo tsika hoe inona ny tantara nitranga tamin'izany. Ka ny tiako hazavaina dia zao. Tsy nivoatra ary tsy lasa lava
tsy lasa lavitra akory isika malagasy sy anligo ito zay le izy fa tsy mpisy anligo koa de tsy lasa lavitra akory isika malagasy fa raha tsy miembotra isika dia mijanona sur place. Ny tsy ampy amintsika dia ity teny ny pasteur ty hoe compréhension mutuelle. Faranako amin'ny teniny le voalohany, fizarana voalohany hidirantsika amin'ny fizarana faharoa. Contradictions et conflits entre eux, mais pour qu'il y ait une vie harmonieuse dans les différents pays, pour qu'il n'y ait pas de guerre qui serait simplement inutile entre les différents pays, mais qu'il y ait une compréhension mutuelle. C'est cette compréhension mutuelle no tsy ampy amintsika malagasy. Teny zao ngiafleurirako eto malala de non seulement reste notre premier degré l'izy et en plus avadika zavatra hafa. Miteny ny mpanohatra non seulement l'izy tsy raisina fa avadika zavatra hafa. Miteny ny mpitondra tonga dia alako bika, alako tare. Tsy misy mity zany ny hoe mba mifampicomprendre ane reto olo reto hoe zao ne zany tiany ngia Hery Rajaonarimampianina teneniny zany, zao ne zany tiany ngia Andry Rajoelina teneniny zany, zao ne zany tiany ngia Marc Ravalomanana teneniny zany, zao ne zany tiany ngia Maurice André Beranto teneniny zany. Miarabantsika izy, miarabantsika fa mihaino eto izy. Izao ne ny teneniny izatsy Nazaroa. Tsisy mifampihaino tompoko eto amin'ny firenena ary amin'ny firenena malagasy nanomboka tany amin'ny taona 577 ka na ny somamby samby ara na ny marimaritra iraisana ara zay mampalaza ny malagasy dia very maika moa fa mifanapahan-kevitra entitra vao maika nilaozany tanteraka isika menakavy. Ity nisy poème ifampizarako amintsika nataony pasteur Andriamanjato ary nosoratany famizanany no mamaky azy atsapahantsika hoe aiza ho aiza amin'ny voaiza ny fitiavan-tanindrazana zany olon-dehibe zany, olon-dehibe manakady zany dahoary. Raha manadino anao hikasika-tanindrazana zany nofoko tanora sy ny foko valabala aoka nefa korehitra sy ny lasa namafazako kodiarika hitondra ho any am-pasana ka ny lelako iraikitra aminao ry lanilany zany tanako akavanana hanadino ka ny lalako hody hao fendi raha toka ny taniko tsy hahita izay famelatra jiro ny famana. Ho anao ry tany mamy mahalala ny tantara, ho anao no iriko iantefana fiatsapana, ho anao ny andoako, ho anao ny orafaro, ho anao no anakony zay hoako ny fitiava. Ho avao siketondray izany fanoloran-tena ka haveriko tsarona sy lazaiko mba ho fantatra fa izaho dia hanompo izany tany sy fonena ka ny fireneko tiana no iriko mba ho sanatra. Raha manadino anao regasikara tanindrazana zany nofoko tanora sy ny foko zary valaka aoka niefa korehetra sy ny lasa namafaza kodiarika hitondra ho ao am-pasana mana.
avutina migrasi. Ashamia mura tena leilai, nitsangana kavunze minunguna. Imaga sima, nitsanganizo, tinuja sikara tani masinasisu, siasovi livuna, na arena be, naisuka tsamanu nifanevana. Inusina, avutina maunena. Avutina migasi. Ashamia mura tena leilai, nitsangana kavunze minunguna. Rimaga simagu, nitsanganizo, yatigane sinuilanana, nierina leeta, luentina, aisukatsanganu nifanevana. Inusina, wakutiva ena maunena. Avutina migasi. Ashamia mura tena leilai, nitsangana kavunze minunguna. Matiwana lutena, lazashuana, limadagasikara taninasana. Nitiene na tuku, utigatuku, raisukatsa manu nifanevana. Inusina, avutiva tena maunena. Avutina migasi. Ashamia mura tena leilai, nitsangana kavunze minunguna. Zaniry zany dia misy latsa-dranomaso any maheno zaniry zany ary tsy afenona fa tany amin'ny taona 150 no mety ho diso any namoronana ny zaniry zany ary hira fanevan'ny monima tamin'ny andron'ny Andriamatoa ray aman-dreny Monja Jaona izaniry zany. Ino tsara ny tonony ity faraparany alefako ity dia eo ny angiatsika hoe lasa lavitra ihany ve tsika sanakaiza enoy. Aisugatsamanu nifanevana. Inusina, avutiva tena maunena. Inosinao izy avuty fa tena maonena. Averiko kely. Inusina, avutiva tena maunena. Avutina migasi. Ashamia mura tena leilai, nitsangana kavunze minunguna. Averiko amin'izay miletika tsara ao anatin'ny fotsika sy mifanahintsika dia tonga dia efa samy mandinika dia samy mieritreritra na mihaino zavatra ho lazaiko. Inusina, avutiva tena maunena. Avutina migasi. Ashamia mura
misangana kavonjy milongo. Zay. Be loatra ny zavatra tsy fantatra ka ahafahana mandinika ny ho avy tsy ho ela raha amin'ny ho avin'ny Madagasikara. Il y a trop de paramètres inconnus pour qu'on puisse envisager le futur proche. Tany amin'ny taona raika amby fitopolo sy sivinjato sy arivo volana avrila ry malagasy maro akapela zany ary tena nefa rehefa mihaino azy ianao aty amin'ny taona 2022 zany hoe presque 51 ans après, je me trompe, 29 plus 22, 51, dia tonga de tohana ny fonao. Inoako angamba fa tovy daholo ny réaction antsika rehetra any ambadika any. Tonga dia tohana ny fo ary matsiaro tena voadona hoe tany amin'izany taona zany ary efa niresaka an'izany ary ny revendiquer-an'izany tsy monima ihany na ndray aman-dreny monjajonona ihany fa maromaro izy ny tao, maromaro koa ny parti revendiquer-an'izany. Il y a trop de paramètres inconnus. Tsy mazavazava ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Andao tenenina hoe le zavatra mitranga amin'izao tontolo izao mihitsy no tsy mazava satria tsy afelona ary tsy madiso koa miteny an'izany amin'izao fotoana izao hoe mifampiankina daholy ny zavatra rehetra mitranga eto ambonin'ny tany. Tsy afaka miononom-pona irery intsony zany ny malagasy indrindrindrindra isika ihany koa dépendant. Rovina ny farana ny gera any Ukraine. Totran'ny mipotipotika daholo ny économie an'izao tontolo izao. Mihalafo ny fiainana. Hitataiza teto ambonin'ny tany raha tia Frantsa no lasa milahatra ny lasantsy no tsy misy no fiakaran'ny vidim-piainana mahatratra mihoatra any amin'ny 20 isan-jato. Tsy zakan'ny malagasy ny vidim-piainana, sahirana, tsy manana vahaolana ny mpitondra. Ny politika ve no mitantana sy mitondra ny firenena sa ny économique? Le mpitondra ve ny tsy mahay sa tsy mahay? Fanontaniana sady misy valiny ireo kanefany na filôzofy toy ninona renao, na psychologue toy ninona renao, na expert toy ninona renao, na sociologue toy ninona renao, na économiste toy ninona renao, dia tsy mahavaly an'ireo fanontanian'ireo ka afa-po ny vahoaka ary ampibolangina tahaka an'izao tarehiko zao ny vahoaka ka hameno ny sakafo tonga ambony viliany na azahoan'ny lasantsy tsy milahatra amin'izao tsika miteny.
Fa iza marina ny tompon'ny fanafody, iza marina ny tompon'ny vahaolana am'izao zavatra mitranga eran-tany zao, fa iza marina ny tompon'ny solution, tompon'ny vahaolana am'izao zavatra mitranga eto Madagasikara. Iza. Le peuple est orphelin. Le peuple est désespéré. Le peuple perd l'espoir d'une réussite à l'horizon. L'horizon est sombre. Il n'y a point de perspective. Oui, il n'y a point de perspective positive pour le futur. Satria tsy ampy ny zavatra ahafahana manapa-kevitra, angalana fanapahan-kevitra, andanana amin'ny lalana hoe tsaratsara kokoa. Tamin'izany ny andro raha tamin'ny 1977 zany, mbola fantatra ary mbola niadana kokoa ny vahoaka. Fa amin'izao fotoana izao sahirana sady lasa saina ka mboty indray sady izy. Tsisy mpanoro akory hoe ity re ny lalana, ity re atao, fa zay mba mpanoro sy zay mijoro anome toro-lalana ny reto vahoaka dia makany amin'ny lalana ho ana tombontsoa an'olona iray na iroa na gropy na clan. Ary ny tena gravy dia toro-lalana makany amina gropina totakely. Ilay vahoaka koa tsy manana an'le efa nobadona. Efa nobadona le vahoaka dia tsy manana maridrefy ahafahana mandrefy hoe blingimblingy fotsiny ity, tsy an'ty hofitahan'ty fotsiny tsika. Dia tafiditra nanomboka tany amin'ny taona 5,700 mandrak'ity ny androany. Eno kely anie ty teny ty. Eno ity. Fa anareo malala hoe tena mety miteniteny foana ianao baina. Non. Écoutez. Tany amin'ny taona aiza izy teo? De sanatria ve nifafako ireo olona? Documenté ilaina iny. Lasa mety hitako izy fa tamin'izany andro dia efa niteny ireto ranamany reto lasa aloha aty. Alefa tedaviko le izy. Fa tany amin'ny taona 7,700 tany ho any, 1990 zany, dia efa nisy niteny fa hoe tsangana ary tanora ozy izy mandraso hoe tena tedaviko zay fa ahoana ny tsy ahitako an'izay fa importantko zay teny teo zay. Fahabangana lehibe ho an'ny dernier. Bon, avy aloha any fa raha hitako izy rehefa avy eo rehefa mandefa hiritsika. Écoutons-les. Rehefa mandefa hiritsika dia teneniko anareo. Fa tamin'izay fotoana izay dia efa niteny le olona hoe niteny reto teny amin'ny 13 Mai hoe mijaly ny vahoaka rotorotika ny firenena. Mijaly ny vahoaka rotorotika ny firenena. Tany amin'ny taona 7,700 zany. Inona ny dikan'izay?
lasa lavitra ve tsika satria tamin'izany ny vahoaka dia ny solution temperatana dia hoe midina an-dalambe tsika tsy maintsy asorona ny toerany ity mpampijaly vahoaka ity. Dia fantatsika ny toeny tamin'ny 1990 après an'io 92 fantatsika ny toeny. Izao il y a trop de paramètres inconnus. Tsy indray mandeha ho ana indro misy manontany zoky a président bainina ahoana rangahy iza rangahy ny lany amin'ny 2023 fanontaniana presque au quotidien presque tous les jours ianao tsy maintsy maheno an'izay. Ireto mpanao politika koa moa dia efa manomboka mampidera ny clandestin. Ao no miteny hoe ananako ny solution ampandrosany Madagasikara. Ao no miseho ary amin'ny faritra ary, ary amin'ny anina ary, ary amin'ity zao an'ity, ao no efa miteny hoe raha zaho milatsaka eo za lany. Dia nitodika verina tany amin'ny vahoaka. Inona moa zany ny tena tadiavin'ireto vahoaka reto a? Et là je vais vous répondre qu'on n'est pas si dans une situation incertaine, mais seulement ce qu'on souhaiterait avoir pour l'instant. Mety olona ray, pour ne pas dire hoe olona ray, aza terena iteny satria tsy hanao propagande no andana aketo, no me répondre sy me correspondre à ny critère tadiavinao vahoaka io. Zany hoe mila misokatra amin'ny masonao, mila mandinika ianao, mila mieritreritra ianao hoe inona ary zany tiany voatavo lazainy zany, inona ary zany tiany loko sateneniny zany. Efa eo le izy, efa tokony ho hitantsika le izy, fa isika le mari-drefy, le lucidité tsy ananantsika. Any ny hitarihako ny sainareo. Manontany izy an'izao. Jereko zany ananako ny solution ampandrosoana amin'ny Madagasikara. Teny ny atso, teny ny atsimo, teny ny avaratra. Fa manomboka amin'ny seudôle zany dalahy. Fa inona moa? Taloha zany za rehefa mampianatra amin'ny mpianatra dia zao foana no teneniko amin'ny resaka stratégie politique zany na électoral. Hoy aho hoe tsy ny amin'ny fotoana iray ho aho dia raha manana olona ianao ka iny no tianao atao président dia tsy maintsy fantaranao tsara hoe inona ny qualité an'ity olona ity, zay tonga dia ahafantaran'ny olona azy, ny vahoaka azy, zay iapprécie ny olona io. Dia créena ilay contexte, créena les situations. Mila fotoana lavabe zany a, satria resaka fahaizana, pour que je ne dise pas n'importe quoi, satria misy zavatra ihany tsy azoko tenenina, mila fahaizana mametraka plan de communication et stratégie de communication manao an'izany. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Fa misy fotoana zany lavalava mametraka an'izany, farafahakeliny roa taona. Dia ataonao provoquenao le contexte andehany amin'iny lalan'iny. Fa tsy maintsy manana plus-value, zany hoe manana personnalité plus noho ny hafa
ary différente, hafa noho ny hafa le olona tianao ho projetena ho devant la scène ka tonga ny olona de miara-manaiky s'approprie an'le izy avy eo itiano izy. Io le izy satria tiany tedavina. Azo atao zany. Fa zao, am'zao fotoan'izao dia ny zavatra tediavin'ny vahoaka dia anankitelo na efatra. Voalohany, olom-baovao. Faharoa, olona manana traikefa. Fahatelo, olona ohatr'izay ny nandra fa manam-pahaizana. Averiko. Olom-baovao. Olona manana traika sy efa. Dikan'ny traika expérience. Efa hitan'ny olona hoe nahavita. De accessoirement en plus zany manam-pahaizana. Fa accessoire zay. Za aloha de d'accord hoe tsy voatery manam-pahaizana foana no mitondra ny firenena fa misy koa ny atao hoe érudit. Fa eto aloha zany raha ny critère apetraky ny vahoaka de reo telo reo. Reo anankitelo reo. Ny olom-baovao aloha am'zao fotoan'izao dia tsy tafa. Critère roa sisa zany. Manana traika sy efa de ny vahoaka ihany no nanampy hoe manam-pahaizana. Ka iza ny imprimer ireo critère reo roa miaraka sa sady tsy misaraka? Sa ny critère iray ihany hoe traika sy ny efa de adinina ny fahaizana. Eo zany le izy. De eo ianao vahoaka zany no mandinika hoe aiza ny lalana. Todika tamin'ny vahoaka aho na voakako ity ary misy olona manana success story, self-made success men. Chef-mbinina. Fantako tsara. Za tsy mahafantatra an'io chef-mbinina io tompoko. Mbola velona izy iny. Mbola tsy mifampiresaka zay na indraindray mandeha ary. On ne s'est jamais croisé, on ne s'est jamais téléphoné, on ne s'est jamais parlé. Ary tsy afeniko. Mety indray mandeha na indroa tamin'ny fiainako any ny sakafo tamin'ny gastro pizza. Indray mandeha na indroa. Fa seulement l'homme a un parcours appréciable. Et il répond parfaitement. Tsy fantako ny background-ny ny fahaizana. Fa atao amin'le traika sy efa inégalable izy. Pour ne pas dire hoe olona vitsivitsy mety à répondre azy. Fa fantatro Andriamatoa-mbinina, chef-mbinina fa tsy candidat mihitsy satria tsy tia politika izy. Ary tsy te hanao politika mihitsy fa nalefako iny ahafahako miconfirmer an'le hoe tena le olom-baovao tokoa ve ny tediavin'le malagasy ary manana traika sy efa sy manam-pahaizana. Tsy hoe chef cuisinier le olona de eritreretinao hoe tsy manam-pahaizana. Azafady a. Azafady. Chef cuisinier zany no anisan'ny olona manam-bola eto ambonin'ny tany ary ilainy ny jet set eto ambonin'ny tany. Tena miazakazaka. Raha io de mety. Tsara kosa io. Koropaka am'izay miara-mada politika rehetra mieritreritra fa manana candidat manoratra aty amin'ny messengerako. Manontany fa izy io. Fa ahoana io? Quoi ça veut baina? Antanina daholo ty rehetrarehetra ty. Farafahakeliny tompon'andraikitra politika manohana olona anankidimy samihafa. Ao fantatro zao hoe ity olona ihany. Fantatro zao ty olona ihany nafa modereno nalefany de manoratra ty amiko. De vaniko.
Inona ny tiako tenena an'izay, naharosiko le sefim-binina. Tena tafiditra zany ary ny zavatra ilainao ry malagasy, zay no mahatonga an'le hoe les paramètres sont connus. Mais vous faites, en fait, vous n'êtes plus lucide. Vous n'êtes pas exigeant par rapport à vous-même. Vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment vous allez vous y prendre. Vous voulez quelqu'un qui a de l'expérience, vérifiée et avérée. Vous voulez quelqu'un qui a un bon parcours intellectuel et professionnel. Et c'est à vous de le découvrir. Les matières sont là, la manière, il vous manque. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ietiko eo amin'ny vavanao ve sotro kely de ty ny siramamy na kafe. Tsy izay no anjara aketo, fa rehefa nydiniako daholo rehetrarehetra reo, finalement, allo azava, fa vitsivitsy amin'ireo no tena candidat tsara. Ary eto dia mananatra an'ireto aventurier foana. Andoto rano fotsiny ny ankanesanareo ao, fa tanka tsy tonga any aminareo le feo hoe ianao le izy avy any amin'le puissance diplomatique dia elao pa. Elao pa. Satria ianao manana problema angamba mety arovana. Raha ohatra tonga tapika eo le olona zay atahoranao dia raha voasambotra ianao dia hoe satria za ne candidat, azafady. Efa mitena eto fa vita ny somambisamby, ampy zay ny harivariva, ampy zay ny consensus, fa tsy hoe efa miainga amina somambisamby anankiray dia mbola hiditra amin'ny somambisamby anankiray ihany. Ny tiako tenena tsy le olona, fa le situation. Ny fitondrana firenena dia marimaritra iraisina. Le moindre mal. Ka ao anatin'io moindre mal io, ao anatin'io marimaritra iraisana io, mbola misy olona ihany tonga, mpangalatra, totakely, dia mbola andefitra ihany. Non, ampy kosa izay izay no anton'ny anazavana hoe le futur n'est pas si incertain que ça, proche. Vous savez ce que vous voulez. Fantatrao malagasy ny zavatra tediavinao. Tsy indray mandeha nareo na indroa no miteny amiko hoe mila olom-baovao tsika Monsieur Fleury Rakotomalala. Dia androany mamaly anareo, tsy misy aloha ny olom-baovao eritreretinareo zany hatreto. Ary avery koa any fa tsy intéressé amin'izany satria on ne peut pas être juge et parti, sinon vous ne serez pas crédible dans ce que je dis. Zay ny tsitsanganako hoe anohan'Andriana na za miteny anareo manokana fantatro hoe izy zay olona teneniko zay. Fa za miandray mihitsy andeha hiteny anareo satria tsy zany ny rôlako. Tsy zay le izy. Mialatsiny aho. Fa anjarako ny dresser an'le izy hoe en fonction amin'ny zavatra tediavinareo. Ianareo no mitady hoe olom-baovao. Ianareo no mitady hoe olona manana tsaika sy efa. Ianareo no mitady hoe alao kosa mba manam-pahaizana amin'izay sy olona manam-pahendrena ary matahotra an'Andriamanitra. Izay no andiniko. Ianareo no miteny an'izany, fa tsy za. Allo za. Fa seulement tsy fantatrareo hoe ahoana ny fomba ametrahana an'izay sy ny démarche ahitana hoe iza izay olona izay. Tedavo. Tsy hoe izay mitondra baiboly rehetra no matahotra an'Andriamanitra. Tsy izay olona hoe mivavaka rehetra no matahotra an'Andriamanitra. Fa jereo amin'ny tsaika sy ny efa. Le futur n'est pas si incertain. Araka ny eritreretintsika azy hoe mbola tsy mazavazava. Ny androany ohatran'ny be dia be Monsieur Rakotomalala, ohatran'ny be dia be bainina. Ny zavatra tsy mazava. Non, pour moi,
Raha izaho manokana dia fantatro. Saingy izao, anjaranareo no mijery hoe izy. Sûr et certain fa candidat io olona io. Tsy gisa mainty. Raha le critère eo olom-baovao dia gisa mainty. Bon, marana ny fandaharantsika tsika ary noraisiko manokana ity hira ity asa raha autorisen'ny Facebook ny YouTube tsika andefan'izy ity fa hira anankiroa alahady koa moa ny andro tena mba hifampizarako amintsika rehetra dia mihaino tsika mianakavy eto ambavaka ny firenena sambotahin'Andriamanitra tompoko. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation,
He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful day it is. What a wonderful day it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful day it is. Nothing compares to this. What a wonderful day it is. The name of Jesus. What a wonderful day it is. The name of Jesus. How sweet is your name. How good you are. I love to sing your name. Love to sing who you are. Death could not hold you. Things on before you. You silence the ghost. I've seen them pray. The heavens are roaring. Praise of you, the Lord. For you are raised to life again. You have no power. You have no evil. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Ny nandefasako an'izany heri zany a dia
fampizarana antsika hoe hafa ny manana an'Andriamanitra sy ny manompo an'Andriamanitra amin'ny zavatra izay atao. Manana finoana kokoa ianao ary manana faharetana ihany koa amin'ny zavatra izay atao. Ka dia atao hian'Andriamanitra isika mianakavy, samby ho velon'aina. Raha tsy manoto dia milaka misy hariva indray ny fotoana ifanaovantsika tompoko. Mandra-peona tompoko.